Tranon Dolo nosoratany Aloka Devsan. Samba tokony hitady trano hafa sika fa tsy ara-pahasalamana mihitsy ty trano meny fokon'olona atsika eto Tanambao tika. Eza ve ka na toerana andaminana fanaka ato an-trano aza zara raha misy ohatrany hoe mandomando lavo zany koa ato. Jerenao ane atao ahoana aza fa ty ny trano natokana ho an'ny dokotera mpiavy-taontsika izao hoe sa ahoana reny atao aleo fa iresaka amin'ny rasazy veronika dia hita ao zany ny ambarany. Izy mantsy to efa mba mifakahazo amin'olona eto Tanambao. azendrasany elontsony fa androany ihany dia miresa aminy ianao fa tsy lazo zao ka mba marina Endry ary jereo fa taitra anie zany zazy zany Way, tena taitra tokoa lona. Taitra indry. Aviatra ty amin'ny maman zany zanako zany eo moa hoe way, lena nendry izany andrasy fa soloiny maman. Ary andeha amin'izay aloha ry Victoria Fa hoaiza ianao? Andeha any am-piasana ry fa ho aiza indray sady moa tonga dia hanararaotra iresaka amin'ny Veronika. Eny ary dia tonga dia mba mainty moa ny lokantsika hariva. Aleo fa mandalo any an-tsena kely zany avy eo voatindry asa amin'ity tanàna ambanivohitra tsoina hoe Tanambao ty mifindra nanaraka ihany koa ny vady aman-janako. Ataoko ahoana moa ny famela azy ireo mianakany lavitra be dokotera mpitsabo no asako. Mbola vao efatr'andro monja izay no nahatongavana eto. Raha jerena ivelany dia azo lazaina ho mahafinaritra eto Tanambao fa asa izay ho toany. Engany mba tamana. Ay tonga ianao. Nanahoana ny dianao tany? Tafarisaka ry izay sy Veronika dia nilaza izy fa nampy antsika hitady trano. Ay tsara kosa zany. Engany mba hita fa efa mankaleo aty trano tiako. Fa trano ohatry ny ahoana no mety aminao Trano efitra malalaka dia mba tsara rivotra ihany koa fa tsy ohatran'ny ty misy atsika ty. Ny tena tiako zao dia le amin'ilay somary mangingina lavitry ny korontana eto Tanambao raha mahita. Mety ho sarosarotra ihany zany trano tianao zany nefa ho izahana izy very-tadiavina zany ko. Malalaka ihany tsiny eto tanànana dia lazainao ambanivohitra azy. Eny ara moa mivavaka mafy mihitsy aho nahitana an'izany trano zany. Fa vadika aloha ny resaka mba manahoana ny fifandraisanareo samy mpiara-miasa ao? Azo lazainao milamina aloha hatreto, mbola tsisy ny olana sady mbola voahangy ny arahana tao am-piasana Marina tokoa aloha zany Way, maiza ny laoka zany? Andrasy fa jereko. Ty aloha ny zaza mba raisiko. Viaka ety amin'ny dada. Ary avy eto ampifoko. Tena tsy nahita trano izay fa tsy ilay trano somary misitaka anaty Tanambao. Ilay nitadiavan'ny vadiko aloha fa ny loza dia hoe trano efa nahafatesan'olona no tafiany jiolahy tao andreo mpivady miaraka amin'ny zanany roa miala tao. Mahatina tsy ravina mihitsy. Feno ranandrika ny trano tamin'ny volana marsa herintaona lasa ao ny zeny no asehony.
Raha ambarako ny vadiko nefa izany dia tsy ho sahy hipetraka amin'ilay trano izy fa aleo raha ngatazonino tsy ambaratelo aloha sao tsy anaiky hipetraka any izy. Nambarany Veronika aza fa misy mpiara-monina milaza fa misy matotoa n'ilay trano. Izany aloha tsinoko hoe amin'ny maha-dokotera dia tsy izany matotoa izany fa ny sain'olona no mamorona ao mahita zavatra satria mieritreritra ny nahafatesandreo olona tompon-tranondreo. Vao omaly tokoa ny mantsy zareo dia tsisy nonona intsony ilay trano fa mipetra-potsiny. Efa somary rakotra bozaka ny tokotany. Iny fa aleo rangaha fa hitadiavan'olona handio azy aho. Oay, izaho dia variana. Ay, fa ho tonga zahady aho ty. Mbola tsy vita ihany ve izao sakafo izao seria? Kely sisa re. Misy vaovao tiako ambaranao ihany koa ne. Zany, tonga dia maka seza re ianao fa efa vity. Ary mba inona hono izany laoka nataonao ato izany? Io e, inona rio? Ary toa trondro izany a. Ie, eo mazotoa e. Dia lazao amin'izay ary ilay vaovao tianao lazaina. Mino aho fa vaovao mahafaly a. Izy aloha mahafaly e, finavina kely hoe. Tonga dia lazao fa inona ary ty? Sa andraso hoe nahita trano? Hoe? Sady amin'ilay tianao mihitsy? Zany, dia aiza ho aiza, dia trano ohatriny ahoana? Arak'ilay nambaranao hoe trano somary misitaka ny tabataba moa trano malalaka tsara ihany koa. Efa herintaona no tsisy nipetraka intsony ilay trano fa mbola hampandiovina tsara aloha vao mifindra antsika. Marina hoe chérie, faly be a. Fa maninona mora tonga dia mifindra antsika dia hampandiovina miadana eny ety ivelany. Aleo re diovina aloha. Ny ao anatiny anie mbola mila fandiovana ihany koa e. Tsy elana izany e. Eny ary, fa aniza hono ilay trano? Aleo moa dia atao hoe trano-dra matotsy fa izy mantsy no zokin'ilay rangahy tompony maty. Moa amin'ny ora matoa io koa no nakako ny lakile. Saika tsy nanome izy raha tsy amin'ny maha-dokotera hono. Mbola misy fanaka vitsivitsy aza hono fa izany hoe azonay ampiasana raha ilainay. Eo, tao variana be anao fa misy inona? Ahoana hoe ianao teo? Hatray, fa aniza ho ilay trano? Andramatoa Jenika. Izy izany olona izany fa mbola tsy fantako. Raha matoa efa ilay bebe izay. Zareo re ilay mipetraka amin'ny trano ampitan'ny magasin vanila io. Ay ve, ohatran'ny efa hitako ihany. Dia ohatrina hono no fa n'ilay trano nomeny hipetrahantsika? Amin'ny maha-dokotera dia nomeny maimaimpony hipetrahana fotsiny ariko. Zany, tsara kosa ilay izany ka. Efa tsy androko ery ny findrahana any. Fa tsy lavitra ny toeram-piasanao ve? Tsy lavitra aloha e. Dia atao atsasakadiny eo raha mandeha tongotra. Fa tonga na moto tsara ny ihany e. Tsika raha teo manana moto. Eny ary moa. Fa nga voko sahady ianao no nijanona. Tena voky re ah. Aoka izay sao tsy ahita tory eo indray. Ampirina an'ireto lovia reto ary aloha dia matory sika avy eo e. Fa entinao mitsidika ilay trano aho ampitso maraina na mijery ivelany fotsiny aza alohan'ny andehananao miasa. Eny ah. Tsy maninona izany fa mila mifoha amin'ny 5 ianao raha maraina. Ie, manao réveil amin'ny 4 sasany aho fa mbola nasoso maraina mantsy. Mety mihitsy izany. Tena faly ery tokoa ny vadiko. Faly tena faly izy. Ty trano misy anay ty tokoa aloha dia tsy aho mihitsy e. Trano vonjimaika fotsiny koa ny ity e.
eto aloha hitako ilay trano Victoria. Ary tena rakotra alaala marina aty a. Ny lalana koa efa matimaty. Ka tsisy olona makaty fery iny. Saika teniteny foana koa dia izaho marina. Fa nahoana ka? Ka nifindra trano nambarako anao raha matojeny. Marina tokoa. Trano misy rihana roa. Hita hoe trano nampanankarena. Misy vitra trano varavarankely. Ahoana no fahitanao ilay trano? Tsara aloha e. Fa tsy masika bibidia ve aty? Tisy an'izany re aty a. Iza no mahalalako. Fa tena mbola mila fanadiovana tsara tokoa aloha e. Zao ve ko. Ka efa isy lehilahy roa nasainjeny ho avy anadio rehefa avy eo. Afa-po ve ianao fa hiverina amin'izay ny antsika e? Andraso aloha. Fa misy WC sy douche ve aty? Ahoana ihany koa ny trano? Complet daholo izany a. Ambadika antsinananao misy vovo-fatsakana. Io hitanao avaratra io ny WC sy ny douche. Marina tokoa izany. Fa poly sy a. Fa ny masoko ve no mandroro. Ohatran'ny nahita olona nisirana tery ambaravarankely a. Tena mandroro ngamba ka. Trano mibe io ka iza no ao? Ary misy inona eny ambony eny toa variana mitazana avy ety ambany ianao? Anka. Tsisy ninona akory. Ndao raha hiverina amin'izay sika so tary ianao. Ndao ary. Afaka 2 andro ny tsika dia mitaonentana makaty e. Eny ary. Misabotsy zao zany. Ie. Raha piso repitra amin'ny asako. Tena mba sahy ihany aloha ry dokotera mivady ny safidy hipetraka amin'ilay trano iry antsinan'ny tanàny. Raha mba fantany mantsy ny tantaran'io trano io na mety fantany ihany fa zareo no mibelo midongy hipetraka any. Dokotera marina moko. Fa aleo ampiana ihany zareo e. Olona nasonimpony ny atantanam-bao mantsy ireny. Ka tsy hitaza-potsiny aho. Ary aleo amin'izay makany an-tranony zareo so tara amin'ny fotoana fanomezana ka. Variana be ho any vadiko hoe ndao mijery miditra fa efa misokafako ny trano e. Tonga aty ny fotoana nandrasanao. Ato indray izany tsika no mipetraka manomboka androany. Ndao ary tarito ny lalana e. Manaraka anao avato afara izay mianaka. Ohatrany hoe misy mampana ny vadiko izany. Fa tsy hay hoe inona ny antony. Tsy sahy manontany azy koa fa aleo amin'izao e. Sa mety ho fatatry Victoria sahady feno mariny. Mahafinaritra be ndraika ato anatin'ilay trano. Ka roa daholo ny ambany. Mbola misy fanaka maromaro toy ny seza, latabatra sy ny sisa ato anatiny. Ary mbola misy entana ato anatiny. Dia atao ahoana ry Bill? Afaka ampiasantsika ahoana ireo ka? Araka ny nambaran-dramatotsiny. Ay ve, ndeha aloha isika hitsidika ny hevitra rehetra. Ndao ary. Atony salory a. Malalaka tsara. Ie, dia ny manaraka. Aty indray misy ny lakozia. Aty ianao ny mahandro. Hoay, ato ny tena lafatra. Tena mahafinaritra lesy a. Afa-po ianao. Ary andao hivoaka amin'izay e. Ndao ary, fa hono a? Ahoana ki? Fa inona no mihidy amin'ny hevitra iray io? Toa mihidy gadana be mantsy. Tena tsy haiko indray aloha. Raha matojiny izao mahalala an'izany. Mety misy zavatra tsy tianao hitantsika angambany ao. Tena nasiana baravy mihitsy izy zango. Miaraka amin'ny gadana be. Tsy maninona ry io a.
Efa ampy antsika tsara ny efatra misokatra zao. Ary andao am'izay anampy andram-poto ampiditra ny fanaka. Efa ao nga izy? Efa iny bata entana avy tany ivelany iny azy iziko. Ataovy ao amin'ny salon iny rapoto a? Endra amse. Tena mbola tsy niova tamin'ilay nahitako azy farany ty trano ty. Dety mihitsy ilay nahitana ny fatin'ireo zanak'izy ireo mianadasiny indray. Toa mbola hitako ery. Koditra be amarina. Toa variana be rakoto zany e. Tsy zany fa lasa fotsiny saiko e. Fa misy inona ka? Tsy isinona re madama. Andeha hitatitra ny entina sasany fa soa tandreto ny andriko. Efa milamina tsara amin'izay ngamba ny fanaka rehetra ato an-trano raha tsy diso a? Ie, milamina tsara daholo fa ianao nga mbola hivoaka? Ie, mbola andalo any am-piasana. Dia mba tonga dia mividy sakafo maromaro ianao raha izany a? Inona avy no entina fa andeha kely ahy e? Aleo soratako amin'ny taratasy sao adinonao. Soraty hainga anazy. Inona daholo moa izany? Aleo voamaina no atao maromaro fa ireo tsy atahorana ho simba. Reto re a? Eto ty ary lasa a? Oay, dia hitondray biziko iny zaza fa efa tsisy tsony ao a. Indry a? Ary ndana jereo izy fa ohatran'ny tomany iny izy zany e. Taitra tokoa izy. Mampatoriko ho an'ny hevitra ambadika eo. Amin'ny atoany indray zany e. Hoatray, toa mbola io matory be io lona. Mahagaga, fa zanak'iza no nigogogo ny tomany teo. Jereo ty zanakay raha tsy mbola resy tory be. Aleo aloha ahandro na raha roatra azo mbola matory be izao. Aleo aloha ny vary no atokona voalohany. Zahay vita fa aleo mamboatra ny laoka dia mora atokona rehefa masaka ny vary. Mijanona indray ilay zaza mitomany. Aleo aloha jerena ka. Taitra velona. Aleo jerena dia hita ka. Nefa jereo, ny folo nafa tsy nitomany akory. Mahagaga, fa ahoana ary? Aviaky aty amin'iny a. Dia zanak'iza izany no nitomany teo. Ohatra ny ato an-trano mihitsy anefa no nandrenesako azy. Ndeha hiverina andro. Apetrako lona miaraka amin'ny kilalao. Dia izany ho ary bilina. Tsy lona mihitsy ilay zaza nitomany fa tsy hay hoe zanak'iza. Sao mba izy ihany fa nangina tapika izy rehefa nahitanao? Tsia, tena tsy lona mihitsy. Fantatra ihany nge izany zaza vao nitomany izany e. Tamin'ny voalohany aza mbola tsy taitra tamin'ny torimasony akory izy. Na ianao nge nandre ilay feon'ny zaza nitomany talohan'ny elanao tato an-trano e. Nefa dia mbola tsy taitra akory ny zanantsika. Teo zanak'izy izany ka? Ka tsy izany ve mahagaga io? Tsisy trano hafa ankoatran'ny antsika anie ety e. Aleo re matory fa ho hita ao foana izany a. Fa te atory be tratran'ilay nataona entana teo koa. Bonne nuit ary. Bonne nuit koa anao. Marina raha tsy ohatra mana zavatra hafa amin'ity alina ity a. Ohatran'ny hoe misy zavatra manalokaloka izany amin'izay jereko.
Tena restory sahady ty Bill. Za sisa no mifandrafandra ato anaty aizina ato. Zany le zaza mitomany mary. Tsy lona velively fa izy aza matory tsara ato akaiko. De ohatra misy zazalahy kely mampangina azy zany. Ahoana re? Izy zany. Alofo azoko mihitsy ny vadiko. Bilo. Ilawa. Matory maty koa ty trangaty. Ahoana re ny ataoko e? Jerena ve zany sa ahoana? Eza mantorsa teo. Ty eto ka. Alora nga jerena so misy zaza mitomany tokoa ato amin'ity trano ty. Firy zao? Am'raiky amby folo rano. Aleo mitsaitsaika so tatrona. Ka fa namoramora ny varavarana. Mitsaitsaika manaraka ilala tsara. Andriamanitra, ohatrany hoe nisy zazalahy kely nitotry zazany azakazaka teo. Ny viliny ankandrefana nanaraka lala tsara. Aleo hoe arahana. Iza ry? Za koa tito matahotra ihany. Nankaiza tampoka ry izy teo fa tsisy akory ety. Ay zary. Toa ny vadikana angina be. Alika mitomany valala indray no injany anao any. Aleo verina matory fa ohatrany matahatra. Mbola matory foana izy mianaka marina. Toa mbola matory foana Victoria. Nefa ngefa amin'ny enora maraina zao e. Tena ho tara marina. Fa ahoana koa ty matory maraina be toy zao ty e. Alora nga foazina. Victoria? Victoria? Ahoana? Za mbola te atory be. Fa ahoana ianao matory maraina ty e. Nga tsy hanao sakafo maraina intsony ianao. Tara ny ahy e. Fa amfiry zao? Tena tsy haiko fa toa mbola te atory be foana. Zao rehefa amin'ny enora marainako. De fa andeha asa fa tsy ahandro ny sakafonao maraina. Tena azafady Bill. Miditra amin'ny fito nga anao androany? Ie, miditra amin'ny fito zay. Afaka miverina matory ianao raha mbola te atory fa aleo io mana de mandeha. Tena mbola atory raha zany. Toa tsy mino zavatra niainako aliny. Aoka aloha hijanona ho asa mirery fa hitako ihany ny toyiny. Sarotra ho an'ny dokotera ny inireny na dia ambarako azy aza. Haiko fa tsy maintsy ilaza izy fa nanofia. Tiako ty trano ty ka aleo tazomina ho ariry. Tsy te hiverina ny amin'ilay trano nipetrahanay teo intsony aloha ahy. Andriamanitra, iza nanaitra teo? Tranoko ny ty. Toa feo mbetroka mampatahotra be. Fa ahoana marina aza. Misy inona marina ty trano nifindrana ity.
Voamaly ve rangano tonga dia efa sahady ny zava-nisy. Aleo aloha hifoka. Ary tomitomany lona. Avia ty amin'ny mama. Mangina moa akia. Nondry. Ndrasy fa akany mama mofo. Tiny Andry. Iny akia. Nona ny zanako. Zay fa mba nangina izy. Eto aloha Andry mipetraka fa neny andeha hisasa vetivety any amin'ny dosy. Aza vetivety lo maman So ihany fa mbola mandeha foana sy rantiana dia efa ela tsy hisy nampiasa aza. Aleo atao haingana sy mitomana ny zanako. Mangatsika be kosa ny raha zana. Fa tsara ery aleo. Aleo mihosotra misakafona. Zay. Dia aleo mikobana amin'ny rano indray. Andriamanitra. Nivadika mena ny rano. Ra. Tena nivadika ra. Inona ty Andriamanitra? Raha daholo nikorina amin'ny vatako iray mandro. Ary toa misy tanana mangatsika mikosika ihany koa ane za lamosiko izany. Fa izy izany. Onjeo e! Onjeo! Adray marina. Vatsy madama vaty patro ve nirifatra ny ala ny diosiny? Vahoana ary e! To zara raha mitafany izy zany marina e! Iny fa niditra any an-trano. Aleo mba tsy ria kely ao amin'ny dosy ao. To tsisy ninina koa ireny ato zany e! Vahoana ary! Aleo makany an-trano ka. Aoto madama! Iza koa re zany. To mbola miorooro foana ty. Aleo jerena aloha ka. Vengarakoto e, mandro ianao. Fa misy iny madamo patro to mbola mangovotra foana ianao a. Hitaka ianao le nitsoka avy any amin'ny dosy. No jereo kanefa ao, tsisy ninina. Tena misy zavatra hafahafa ty trano ipetrahanay ty ngarakoto a. Somba misy azonao lazaina marina. Teo zao dia mivadika mena ny ranon'andro. Dia iny ahitanao nitsoka iny. Tena miala tsiny kosa aloha fa tsy ho sahilazy zany aho so lazainy dokotera fa tsy mahatana tsy ambaratelo koa. Tena tsy haiko ro madama. Zany efa mino fa mahalala zavatra ianao fa tsy te hiteny. Tena mbo marina e! Tsy malala ninina aho a. Eny ary. Fa raha mba misy kely fantatrao aza felina. Ny tena marina madama. Za ande voahangy no nipetraka teto Tanambao e. Fa taiza ianao taloha? Nila ravinahitra tany Tomasina tany taloha e. Ay ve. Fa raha zao no mitotra koa dia tsy tamana amin'ity trano ity zahay. Ianareo ihany io ko. Fa anatitra n'ity mahangazona farany vadina ty no atondriako madama. Way, ary ngezana izy zany. Misaotra betsaka rakoto a. Tsy misy saoranareo madama o patro a. Fa angatadalana kely amin'izay angamba aloha ako. Mamerina amin'ny fisaorana foana re a. Zay moa ty mbola tsy nahamasaka akory. Ndraso, ty misy vola kely entoanao. Ka tsy amidy ange ty madame. Fanomezana fotsiny ty. Fantatro izany fa fisaorana anao dia tazomy ihany. Misaotra re tompoko. Zay ry fa lasa e. Tena rifa ty vodafody fa misy olona foana ampitany tanimbary ka
voatery tsy maintsy mbola nandray azy ireo a. Mety gaga angambo zao misy mianaka hoe nahoana ny tsy tonga ratsy zao. Tsy ho efa ao amin'ny 7 zao. Atsonako angery Victoria tsy azo antsy mihitsy e. Tsy hay hoe inona ny olana. Efa ho avy aka. Dia zao very bilina vao tonga. Zatia ka mila ho fatin'ny tahotra amin'ity trano ity. Ohatra ny feo moton ilay teo. Rehefa nanidy sahady ve? Victoria! Sokafo rehefa za ihany ty e. Victoria ho a? Aiza ianao? Sakafo rehefa mbola tsy nanidy varavarana tany ambany tany nge ahy e. Mihity re ty fa sokafo aingana. Anga, ndraso aho jereko vetivety. Toa mihidy tokoa. Nefa nge tsy mbola nanidy trano taty e. Dia iza zany nanidy azy ty? Eo ary midira amin'izay fa misokatra io. Mba ela kory ianao ka. Ka no everiko tsy mbola nidy nge. Ary iza koa iny olona niditra ao any amin'ny salon iny. Fa olona izy zany. Sa manam-bahiny tsika? Tsika? Jereo fa iny nivoaka iny indray. Toa misy vehivavy niserana ihany dia nanjavona tsy hita hoe lasaiza. Fa ahoana ry Victoria? Manovo sahady ve ianao? Tsy nahita ninona kory iny ahy. Afaka miresaka kely ve sika? Mba petra moa aloha famakianao gazety. Fa mba nalaky ny ravy ianao androany fa tsy ohatry ny omaly. Fa misy inona re? Misy vaovao mahaly anahy ato anatin'ity gazety ity. Fa misy inona tokoa ary? Ohatra ny avavy izany moa dia vadikatry ny maly. Miaino anao anie ahy e? Toa tsy miteny akory ianao? Tsy fitako tazonina samy rery intsony fa aloha tantaraiko ambadiko ny zava-misy amin'ity trano ity. Toy izaho indray mijery ianao fa tsy miteny akory ianao a. Fa misy inona ho a? Hono ary bilina. Misy inona? Miaino anao aho a? Mino fisinya velona matotoa ve ianao? Fa ahoana e? Avelo dia matotoa ahoana koa? Valinao fotsiny aho hoe mino ianao sa tsy mino dia izay. Betsaka ny olona efa nitantara mahakasika izany avelo sy matotoa izany fa tsy mino loatra ny fisiany ahy. Hainao tsara fa dokotera ny asako. Mandeha parlozika ny zava-misy. Rehefa maty ny olona iray dia maty fa tsisy manangatra na miseho avelo izany intsony. Izany hoe tsy mino ianao? Mazava ho azy tsy mino ny fisiany ahy. Fa misy inona aloha e? Inona no mahatonga anao hiteny an'izany? Tiako fantatra fotsiny ny ao anatinao hoe mino sa tsy mino fisiany matotoa. Ka misy zavatra tena ao ambara mihitsy. Nahoana raha tonga dia lazainy? Ka na ho lazaiko anao azy izany dia very fotoana fotsiny ahy hitantara. Haiko fa tsy ino ahy ianao. Vao maika re tsy azoko. Lazao aho fa mbola manana fotoana lava anie tsika e. Ho tantaraiko anao ary dia tiako ianao raha mba ino izay lazaiko. Tsy sanatrika ho lazainao fa mamorona ny saiko na manonofy aho. Ka teneno aho. Izao ary ny zava-misy. Dia izay ny zava-misy. Misy matotoa ty trano ity ka ahoana ny hevitrao? Tsy feniko anao fa efa misy olona nilaza tokoa fa misy matotoa ty trano ity fa tsy mino an'izany ahy. Amiko dia ny saina mamorona. Matahotra loatra angamba ianao dia mamorona ny sainao. Mamorona ho mahita fahitana. Hay moa efa nisy nilaza taminao fa misy matotoa ato. Inona no nambarany tamin'izany? Dia te hisarika ny sainao foana fa tsy mamorona izany ny saiko.
Nilaza ilay olona fa misy matotoana ato. Matetika hono rehefa misy olona sendra mandalo aty manodidina ty trano ity dia mandre zaza mitomany. Za indrindra ary tsy mamorona izany ny saiko. Vao maly koa anie ianao nandresa za mitomany. Tsy ilona zanantsika izany iny renao ny gogogogo ny tomany iny. Sarotra be ny mihinana izany ry Victoria. Amin'ny fomba ahoana ny hinoko an'izany? Dokotera anie ahy. Dia aza mino ary ianao fa ho hitanao eo ny tsy finoanao. Efa miatra manena angamba vao iny ianao. Mba tovy sanatria kosa e. Ka ianao be loha loatra ka. Dia ina ary ny tianao atao ka? Hitady trano hafa indray sa heverina ny amin'ilay trano teo aloha? Raha tsy mahita vahaolana ao anatin'ny 3 andro dia voatery tsy maintsy miala. Mino mantsy aho fa misy zavatra hafa ty trano ty. Vahaolana ohatry ny ahoana ny eritreretinao atao? Tsy fantatro fa ho hitako eo ihany. Fa ny angatahako aminao, raha misy zavatra hafa fantatrao dia aza fenina. Ambarako azy ihany mahakasika ty trano ty. Aleo rangahy lazaina fa tsy hitako ny izy hanafinana an'izany. Lasay zaro ny sainao izany. Mino aho fa misy zavatra tokony ho lazainao aho. Misy tokoa re a. Aleo fa lazaiko anao. Ary ny antony mbola nanafenako izany dia ny aminao katahatra io ihany. Ka meno anao anie aho e. Inona izany? Toy izao ary. Nisy mpivady-panaka rembe izany no nipetraka tato taloha. Tompon'ity trano ity re a nananjanaka mianadahy izy ireo. Tamin'ny aliny volana marsa tamin'ny heritaona nefa dia nijolana androbo ty trano ity ka maty ny vonoiny tamin'izany izy efatra mianaka. Angary? Maty nahatsiravina mihitsy nijery azy ireo tao tamin'izany. Araka ny nambaran-dramatoa Jeny ihany a. Ramatoa no maty niosindra tao an-dakozia. Ilay vadiny kosa maty niosindra niaraka tamin'ireo zanany tato amin'izany. Mbola teo ampijerena fahita lavitra indrindra ireo tamin'izany. Mbola tamin'ny fito sasany alina manko tamin'ny fotoana eo. Izany hoe mbola nikarakara sakafo hariva no niditra tapoka ireo mpandrobo ireo. Dia izany ry Victoria. Mampalahelo be kosa ny nahazo azy ireo. Ny angatr'ireo olona ireo ne izany mbola manalokaloka tsy mahafoy an'ity trano ity. Ny mahagaga dia mbola tsy hinonao fa manangatra ireo tompo-trano ireo. Lazainao fa ny saina no mamory. Ka sarotra ho anay mpandalina siansa no mihinana izany ry Victoria. Ary taitra koa izy izany. Ndana aloha jera. Sao mba efa izy izany fa tsy ilona. Ny zanantsika re izany fa ho izy indray aho. Ary andao iaraka ijery azy sa ohatra ny matahotra ka. Ary aza tika atahotra ry Victoria. Mihinanao amin'ny voalohany. Ary inona no mampangitakitaka anao izy? Matahotra aho a. Io ary. Inona no io ary tsy azo. Inona no hitana? Misy vehivavy miakanjo fotsy lava miamboho ambony fandriana. Manampy tambany lona. Zary izany tena tsy hitako. Ianao ve jambe io aloha io? Ary iny fantodika. Vehivavy mampatahotra be. Efa goaka maso. Inona re ty Andriamanitra? Tena safotra mariny Victoria. Ary aleoko kosehikosehina haingana. Aleoko kosehikosehina haingana ihany. Taona indrina tokoa ilay zazany tomany teo e. Victoria, efa manomboka mahatsiaro. Fananinina ianao e? Fananina teo? Safotra ianao teo? Aoka fatadidiko. Nankaiza ilay vehivavy mampatahotra be. Dia aiza koa ny zanako? Tsy nisy vehivavy mampatahotra izany aky teo ah.
Mbola eo matory ambony fandriana eo ny zanatsika. Ary ho aiza ianao? Akan'ny zanako a. Aleo miala amin'ity trano ity sika fa tsy tamana tsony a. Mitony aloha ianao fa inona ary ty? Tsy tamana tsony aho a. Tranon Dolo ty. Tsisy an'izany ry Victoria fa mitony ianao a. Avelao atory ny zaza fa aza foazina. Ka tsy afaka mino mihitsy ane ianao e. Misy matotao aty trano ty. Tranon Dolo. Mangina moa e. Tsisy ny izany hoe. Matahotra ane aho e. Ezaka ny tsy adora fa aleo hiaritra kely. Andry ny fahadiman-janako eto. Tsapako mijaly ery izy ro. Tsy atory nga ianao. Toa mbola variana foana. Maty rere ianareo fa aleo izaho hiandry ianareo mianaka e. Ka za koa ane ohatra ny tsy ahita tory izany. Tsy ry Victoria, maty rere ianao fa aleo izaho hiandry eto antompom-pandriana eto. Ka raha tsy ampitory maso ianao. Ianao nefa miasa rapitso maraina. Tsy maninona izany. Afaka manapaka ny ahy noho ianao ihany. Sao dia tokony hialatsika ry bilina. Tena marina e. Aoka fa tsy maintsy ahita vahaolana ahy hiezaka ny tany Andramatotsy ara-pitso. Eny ara izay no hitanao fa mety. Izay mianaka kosa aloha tsy atokany irery atoko. Raha nijanony irery ato amin'ity trano ity tena tsy ho vitako intsony. Eny ho hitao foana ny atao rapitso ah. Zay fa maty ry ianareo. Ezaka ny tady torimaso ary sady ohatry marary kosa ny lohako izany. Zava-manitra. Ristoriany Victoriany farany man. Inona ry izany ny ataoko e? Ijery ilay efitrano mity be ao ambadika ao e. Dia ijery izay tsy ambaratelo fonosiny io. Tranoko ty. Tranoko ty. Tranoko ty. Ohatran'ny eny feo mipetraka be ny aty eo e. Fa feo avy aiza izy to? Kay! Maty ah! Ay! Maty ah! Quadre, fananinana tapoka ary ny vadiko e. Toa mikofokofoka ohatrany hoe misy manakendy izany iny izy. Victoria! Victoria! Fananinana ry ianao e? Tranoko ty. Tranoko ty. Tranoko ty e. Andriamanitro, ohatrany hoe nisy nitsidina teo ambony fandriana ny vadiko dia naseriny ety ambany marina. Avelao ahy! Aza finoana ry atompoko! Aoka fa hiala mora say! Fananinana ianao e? Tena vaky raha marina ny andriny dia nandeha raha koa ny orona. Kay! Tena nisy tana nanosika mafy ahy koa teo. Tananiza no nanosika teo. Tranoko ty. Tranoko ty. Fa feo avy aiza ary izany e? Andao hiala atsika bilina. Ndraso akan'ny zanako ah. Avelao ry izay tompoko. Fa hoentinao aiza ny zaza ry Victoria? Andro mbola alina be ny izao e. Andao asika hiala fa masika ny tompon'ity trano ity. Tsy ry Victoria, aleo miandry rapitso vao miala ato fa mbola alina anio any maizina be any. Aleo izay mianaka andeha raha mbola tsy andeha ianao. Tianao faty ato ve izany izay mianaka? Iny ary raha tsy maintsy andetsika e. Ndao, itao ty trotroko ny zaza. Ndeha hiaraka aminay koa izany ianao. Ie, tsy avelako andeha irery ihany kosa nareo mianaka e. Ndao ary. Voatery tsy maintsy andeha hiala amin'ity trano ity izany izay. Andriamanitro,
Ohatran'ny hoe misy olona efa mianaka izany koa mialoha lalana anay iny. Andraso hoe jerena tsara izay alehany. Toa niditra ao amin'ilay hevitra mihety-gatanary zareo. Tsy nila lakile na varavarana nisokatra akory dia tafiditra mahagaga. Andao andefa maty ny eto ihany ngetsika. Ty eto mivoaka ny zaza fa misy zavatra tiako amarinina mihitsy eo amin'io hevitra mihety-gatanay io. Fa adala ve ianao e? Efa hoe mihity dia mbola ataonao inona indray? Tazoma aty zazy ty. Inona kory ty ataonao ry Bille? Tratrako any an-tokotany nareo mianaka. Lasary izay, mitandrema ianao. Tsy misangana ireny tompotrano ireny. Aza manay ianao e. Allo pirina ty famaky ty ny varavarana e. Sy efa niala. Dia inona loatra ao ny zava-miafina. Nga miditra mahomora. Tsy lovina tsara ny lalana. Ary misy fofona ratsy be ny aty zany. Marina raha tsy fofopaty. Feno korotana be koa ato. Inona daholo ary reto. Aleo jerena. Kay! Inona koa zany naminga anaty io zany? Ay misy hazo ty. Ary inona koa ty aloha ty? Aleo jerena kaiky. Ohatran'ny vata. Tena vata ka. Ohatran'ny hoe misokasokana izy zany. Aleo jerena ahafantarina izay atao anatiny. Raha sokafana. Andriamanitro, to lapaty marina. Raha azoko tsara ny izany dia ato amin'ity trano ity ihany no nandefena ny fatin'ireo tompotrano io e. Toa tsy mampino. Misy tokoa ve izany niakatra e? Ary ohatran'ny misy rivotra amin'ny fofo tampoka ato. Aleo mialato fa so matimaty foana ato. Toratsovo be marina ato trano. Fa aiza foana ary Bille? Zazy ty mitomany mangatsika be koa ty ivelan'ny trano ity. Ay iny azakazaka mivoaka iny izy. Fa ahoana Bille? Andao andefa ho tantaraiko anao iny an-dalana iny. Fa ho aiza isika? Matana ny taly angamba sady mila fitsaboana ny andrina io e. Tsy mba nahatonga efa navody rahateo. Ndao ary. Zay ary le efa napoiziko marina. Tena nitranga tamin'izy ireo ny angatr'ireo mpivady tompotrano. Niditra hopitaly mihitsy ry dokotera mivady noho ny fampijaliana natao andreo maty ho toa. Soa aza fa tsy nanaraka hatraminy ainy. Fa le raha matody ny napiditra azy koa aloha tsy mieritreritra mihitsy e. De faly ny hanome trano azy mivady fotsiny. Ndeha ao aloha mangy azy eny amin'ny hopitaly fa tsy. Dia ahoana ny ataontsika fa ny etantsika anie ka mbola ny amin'ilay trano daholo e. Aleo fa pakana olona any rea. Fa nisy ray aman-dreny nanome trano malalaka ho antsika koa anie. Tsara izany fa zaho aloha tsy te hiverina ny amin'ilay trano teo aloha teo tsoniko mba marina moa. Iny e, fa toa hoe hoentina ny ampasan-drazana amin'izay hoe le razana araka ny nambaran-dramatoa Jeny.
Fa inona marina no antony nahatonga an'ireny? Nahoana ny tsovy hatrany tena levina? Ka ohatrany hoe mbola tsy nahavita fasana ny ondry zareo ny maty dia nasitrika tao an-trano aloha. Mory zareo tamin'ny fahavelony tsy dia nifanaraka tamin'ny havan-drehetra. Afa-tsy le raha matojeny le nanome lakile anahy iny anga. Ataony ahoana moa nefa ny hahavita andevina faty efatra be izao. Dia ny anery navelany tao an-trano foana. Ka hoentina ampasan-drazana aiza moa izany izy ireo raha izany? Any amin'iny faritra io sino iny 8 kilometatra mialo eto Antanambao. Lavitra be raha izany. Tsy manome tsiny andramatodrany na dia teo am-pelantanany aza ny hareny. Rehefa tsy nanana olona nampy dia nampanao ny tsy fanao. Ka toa hoe raha tsy fanahy be koa ny izy mivady ireo fa havelony dia mety ho izany koa nahatonga azy nisy namondro. Nanao tsinitsinina ny madinika hono sy ny sisa nataony daholo. Any ka tsisy pia tamin'ny andro farany. Sao sika ny lasa nijabaka mipetraka tamina Tranon Dolo. Efa hifindra trandry antsika. Aza matahotra intsony ianao. Eny ary. Tranon Dolo nosoratany Aloka Devison.